gasy rapoto. Atolotry ny radio fivoarana ho anao izao ny fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Sindry azo lena nosoratany vahatra nasaina. tsy ferana Rayanne, Jean Ferdinand, Fandrabe Arvony, Dimbra Samuel, miaraka amin'ny onjalalaina sy asana ary sarobidy Stella no anome aina ny tantara. nandray ny feo, miary nanatotosa sy mikirakira ny lafiniara teknika. vahatra Sindry azo lena tonga ty ihany ala tapitana mahasolo ny eto ivareka toy izao zany hoe aty amin'ny mahasolo dia hoaiza moa zany za zao raha tsy any amin'ny toerana ambanimbany voatra re izy tsy raha mahety amiko za hitako very faty aty aho marina alalo hitady varotsika fierepitery tahaka aminona zany ko ay tamabina andray kako vodrona le olona teo finy ty nataony lasy faya ka izy koa nery-bavo mijonjana be mandana jereo aingana izy teo ka aiza andriamanitro tena naratra be ty aleo aloha tsapaina ny fony tena mbola mitepoka nanao ahoana ry faya tena naratra be izy fa mbola mitepo tsara aloha ny fony ka ba tao aty anaty fiara aingana dia entina any amin'ny hopitaly ary aingana ianao ndao ary ka nanahoana izy tao ry voangy efa tsy atahorana ka tsy dia tena voma avokoa izy fa ny lohany voadona kely zahay laha vo azoko ny aina efa natahotra hoe higadra amin'iny raha maty teo iny zary izany finoany lazy izany dia ahoana ny atao aleo aloha mba indriny mijerijery azy ato za mantsy aindry ihany fa mamonjy ny asako sa ahoana ny hevitry-ndry amin'izay ka ary maninona raha rehefa tsy dia maninona izy dia hoentsika mody dia any an-trano ny tsabony mety koa izay ka miantso dokotera fotsiny rehefa manao contrôle izay indrindra azafady aloha kifa ny any am-piasany ty miantso ty hoe inspektera faly mandray anao zao dia zao ve ok ary ho avy fa ahoana hony tsy maintsy mandeha any am-piasana hony azy zao dia zao ry bavy alamina olo izay tokony alamina fa raha riva hitatsika ihany natao zay fa maika mazotoa ary lahy ok mba iza ary io lehilahy io
Andraso hoe zaveny tia kitapo kely miaraka tamin'ity so mba atony mombamomba azy. Inona avy zany zavatra ato izany? Dry tony izao misy fotsim-bary kely amin'ny sachet. Dia tia koa izao angamba ny volany tia mifony sachet kely ity. Ie, 3 ariary reto. Ary ity mino kosa fa tia ny pasporiny sy ny karany. Ie, tia izao ny kara-panondrom-pirenena. Amin'ny anaran'ny Ramanambitana Désiré Monao Ampangabe. Hoay, tena zany mikohaka izany izy fa aleo aloha jerena any. Sofa mba nalaky no taty an-trano fa asy izay fahasahiranana azy raha tany amin'ny hôpitaly tany foana. Monsieur Désiré, efa taitra ianao? Ka efa nanahoana? Efa tsy dia maninona tsony fa misaotra e. Kosako, tsara izany Ramsea. Deza na radeza ny anarako tompoko fa tsy zany Ramsea zany. Zany a? Ka efa afaka miresaka tsara zany? Eny tompoko. Kosa, ka hono aza fady ry Deza? Ahoana izay? Fa manao inona tia lavitra be aty ianao raha tsy madiso? Nitsivanana na mazaka maniraka rery madama. Tsy hita tsony. Fa nga ianao mananolana? Indro sahady izay ianao no nisento hatry ny niresantsika teo? Olana daholo ny fiainako rery madama. Zao fahavoazako zao dia efa olana e. Iza tsony zao no nakarama amin'izao. Fa ikarama zany nalehanao aty? Eny re tompoko. Saingy raha izao mahazo zao to tsisy anakarama tsony ny olona ka. Dia aizare zany ny tany alehako. Aza manao alio Ramsea, mangina fa tsy mahatsara anao zao. Ka zay alehako rehetra ne maneho saona daholo madame. Fa asa inona ny tadiavinao raha tsy madiso ary? Nga za mifidy vaza hitako dia ataoko daholo ankoatra ny mangalatra sy ny manao sisiboly. Na karama vary masaka tsy mampaninona fa ataoko e. Zany? Fa inona ny diplôma nananao? Vahiny zany. Taona fahafiry ianao ary niala nianatra e? Ve taona faharoa madama no nijanona. Akamoale niverika ariva dia aleoko nijanona e. Nga? Zay keo moa mbola mpanana tamin'izany. Zany a? Ary amin'izao? Amin'izao ve? Ie. Vao maty dada dia lasa manam-pahaizana ny tany razako rehetra e. Nga tsy tena enjana. Zany ve? Nataony ampitrina ny bady ny fahalalana ny ratoviny fa tsy mba nanasoava amin'ny mpiarabelona aminy. Ny sasany koa nanara ohatra nanao kely tsy mba mamindro. Dray, adiniko marina. Voanga ny fiantsoana aloha e. Dia ahitsiko kely ny fiheveranao teo fa tsy izay rehetra nandrato fahalalana akory manao an'izany fa ny sasany ihany ka. Tsaika aloha madama fa zay hita masoko sy ny ainako ihany no lazaiko anao zay a. Raha ohatra an'izay atao hoe ranjato any aminay zay nye ka tena gaigilay mihitsy e. Nampafahako azy ny tany ambariko dia avy eo lasa ny atsokosoko tany. Zany? Afaka manampy anao amin'izany ary Deza. Akoatra amin'ny mahampitsara mantsy dia miasa amin'ireny fikambanana miady amin'ny kolokolo ireny koa ny tenako. Ve? Ie. Fa maka aina tsara aloha dia manaraka miresaka misimisy tsika. Ka efa mba nanahoana izy tato akiry bavy? Io efa miresaka be io izy. Izy aloha ny faly anadahako ry Deza. Polisy izy io. Manahoana ianao tompoko? Zany hoe zandary spektera zany. Deza ny anarany? Ie, Ramanambitana Désiré no anarany feno. Dia arabaina ianao tsy matofoa manaina zany raha misy Deza. Tena manambitana tokoa ianao misaotra tompoko. Maka aina tsara aloha ianao azonao? Eny re tompoko. Avinge lasy faly e? Fa ahoana fa misy inona? Dia ataontsika ahoana io lehilahy io?
ahoana amin'ny ahoana moa izany fa rehefa salama tsara izy dia omena vola dia alefa mody any aminy ihany ka ny olana nge dia olona mampalahelo be io ry faly fa mampalahelo be ahoana efa nitantarany tamiko teo daholo momba azy rehetra nangalary ny olona hono ny tanindrazany ary nararotiny olona tany amin'nisy azy tany izy no izy tsy nianatra dia izao izy niala tany amin'ny tanànany izao fa hikaramaty hony zany ie mba lalina indray zany fa amin'ny mahampitsara sy amin'ny mahapolisy an'la ve tsy tokony hananadidy aminy tsika ka izay mihitsy koa aloha izao no vao eritreretiko eto aleo ranga izy azontsika ato aloha mandra-pa avy eo hitantsika eo izay hanaovana azy sa ahoana ho izay lahy izay mihitsy sika koa nge mba olona oatra azy izao ihany taloha izay mihitsy angele toetra tsy afozako ho an'lahy ty ry day Ramatotia Ramatotia fa misy inona nareo ve miandro omby sa tsy miandry jereo ange famboleko raha sy tapitra tsy misy tsony eno oatra lozanao matory be fotsiny eo dray tokoa marina very afa tapitra ilay zavatr'olona fa inona koa ary tiana azo tsy mba manaiky morana mihitsy ara Ramatotia tena mba marina moa jereo raha mba misy raisina tsony no famboleko ato anaovana aza maty re raha mizato ifonana re folaka koa mantsy ilay zavikeliko alina dia tsy ampitoromaso are tena ifonana moa tsy te halala an'izany ara Ramatotia fa torika ianao andray ko raha tsy moramora ny nanao anioko zao dia amory fokon'olona ary apakatrano aza mba atao an'izany re mba asoa ihany anye ny rahana hatramin'izay ny rehefa zay dia zay Ramatotia ka mora anjato ataovy re izay fandaminana fa omeko izay dia tavinao ay tsy tadina inona inona aminao fa dinetsy ny laniko tamin'ny fikarakarana an'io zavatra io dia alo avy zay dia milamintsika za kosa zany ka ahoana ataovy ao anatin'ny lohanao io fa tsy andany koatrina any amin'ny polisy io dia mampidoboka anao raha asarotina ka hoa makanisana any an-trano raha riva dia miresaka sika zay zany fa iny ty mampiseto anareo avy any angatsy aloha zakia fa ahoana nisy inona indray nanahoana hoe zazakely efa tsy maninona izy ka ay kosa io efa matory tsara io fa ahoana amin'izay rineny restory tany atsatany aho dia tapitry ny ombintsika daholo ny fambolendranjato ozy indri dia izy mihitsy ny nanaitravo taitrako zany ve dia ahoana olona sarotombelona iny tsy nanaiky izy fa tsy maintsy soloana hono ny zavany raha tsy izany dia akary mono ny raharaha dia aiza nareo nahitany lonan'izany ka tsy maintsy mitadiko sa tindrigadra olona mahitahita ngaiky ireny tsy mahamenatra an'ireny nadoboka andriamponja izay koa aloha mirehare mihitsy izy amin'ny mahitaratasy sy malala olona io fininy dia ahoana izany ny atao tsy maintsy hometsika azy akiny omby ray fa angah dia tena be dia be mihitsy ny zavany simbe kely fa tsy maintsy aleo mamoy omby ray toy izay higadra
tena mba efa tsy rariny loatra kosa tia tsindra solena tony ny rangahy iny ka. Oka izay rehetra sao hivazika eo no ny zazakely a. Ho avy eo izy rehefa eo dia ometsika azy kala sahondra sa kala fotsy very no mena azy. Izay atao mamany e. Tena sura ianao fa mbola any daholo ny taratasy taninareo a? Mino fa mbola ao ihany raika. Za koa moa tsy mahay an'ity resaka taratasy ty dia tsy arako mihitsy fa mety nampirinin'ny dada ao ihany izay ka. Ay kosako, tsara izany tsy dezy a. Tena ilaintsika mantsy izany. Fa tena nampy ahy tokoa ve nareo roda reto Dry, fa tsy matoky anay angady izy ka. Tena nampy anao izay fa za matahotra e. Ary tsy maintsy miverina aminao daholo ny fanananao rehetra. Izany mihitsy, aza matahotra fa tsy andefitra manana marina izany tsika. Ka eo mihitsy ny somary mampanahy ahy kely zao ko. Dry, fa misy inona indray e? Ka sao nareo totorany 300 volany dia hivadika amiko. Manan-karena nge izay rangahy zay e. Dezy a, tsy misy tokony atahoranao izany. Ampy anay ary tsy laninay aza ny karamanay fa aza matahotra ianao. Sa sao dia mba misy antony hafa ary e. Hitako ohatry ny malaindainy izany mantsy ianao rehefa tena vonona izay ko. Eno marina mihitsy izany voalazan'ny bavy izany ry dezy e. Ka tsy izany ange fa ahoana e? Tsy tianay ianao raha vao manafinjavatra aminay a? Oka ary va ho lazaiko anareo e. Ie. Tsy izany fa matahotra an'izay raha matoa izay raha vao tonga aniko. Lazay mifanahy be vokan'ilay kala voasana zany mantsy nefa nge dia bahakely fotsiny nataoko anazy. Dia izay no matory anahy hoe na be vokan'ny kala voasana hony zaza zao nitsoka fotsiny nakaty ioko. Sao dia mba mandainga kosa aloha nga fa tena nahabe vokan'izay mihitsy e. Eno aza nafena an'izay fa tsy hitanay izay hanampiananao ry dezy a. Ka izany no mariny. Efa ela ny nanam-pahamiliana ny kala voasina io dia nolazainy hoe raha manome vola azy ny ahy dia ity ahy izy. Kanjo rehefa lasa ny fataniko ray tapitrisa dia iny izy nijita. Tahaka ny hoe niakatra tany Antananarivo raha ny fitantarany ranivo reminy azy. Da tia ina nefa rehefa tonga an-tanana ihany izy dia niona teny Antsaha izay roda. Tezitra be aho dia nitakiako ny volako. Dia modina nampitamby ahy izy nilaza fa hoe tianahy dia nataony bahakely ny ampitsoniny amin'izay sy le mama tonga tao amiko nilaza fa be vokako ny izy dia nilazainy koa fa hoe gadray noho ny afa tsy ampy tao ny kala voasina. Dia za moa natahotra be dia naleoko na nasonihan'ilay taratasy nataony. Tsy haiko na inona ny voalaza n'ilay taratasy fa niteneniny fotsiny dia hoe mandro vola 5 isam-bolana hony aho mandra-pahavalambin'ny taona n'ilay zaza kely dia izay. Oka kosa le retsy e. Tena fanambakana miopapana nge zany e. Eno dia inona no natahoranao amin'izany? Ka izay tokoa ny tena nanao bahakely. Efa hoe tsy mahabe voky izany bahakely izany fa netiny ametsy fiantsenanao fotsiny izany ry dezy e. Azo porofoiny izany rehefa tonga antsika. Ay ve gaga mantsika. Tena vonina amin'izay afarovina isika nanainga ary e. Tribunal miaka-midina indray ireny raha tonga any andro any. Fa nga mbola matory foana ry dezy a. Miala tsiny aloha raha tonga dia namono tranonao aho fa tsy ny andro voainy e. Tsy olana re zany madama. Za azy efa tamin'ny efatra dia efa taitrako.
maika hitan'lay voatra keliko zay e. Zany a. Efa vonona zany ianao? Vao lazanao jerenao ngefa neta keliko aza ngefa ty vonony ty e. Ay kosako, raha ohatra ary tsy misy ataonao tsony dia mba tateridina any ambany daholo ny etantsika e. Za moka fiara, tsy ianao manao an'izay a? Eny madama. Azafady aloha fa efaly ty miantso ty. Allô? Allô? Ahoana lesy? Zaho akia tena misy vao nilatsaka vao izao mihitsy tsy maintsy alehanay any Analavory any dia tena tsy afa-miala mihitsy a. Zany? Dia ahoanako izay zao efa miomakoman'ny andeha? Mandehana dia ataovy izay mety any e. Atsoy fotsiny raha ohatra misy ilana dia manaraka aty afara. Tsy dia maharitra mantsy misy oana io raha ny fandiniako azy. Ay, oke ary. Aleo izay no atao. Za koa efa nanemitra ny asako rehetra dia manjary matiandro be avy mijanona. Ka izay indrindra zay akifa bon voyage nareo a. Mahitany rariny any dia mitandrema tsara sao dia ho tratra mena miraviravy any a. Miasa-pamarinana ho an'ny tanin-drazana sy ho an'ny vahoaka. Jes, aza matahotra elaka. Eny ary aloha fa mazotoa e, fampiantso eo ihany. Ok. Fa ahoana ozy Ramose? Tsy afaka miaraka amintsika hono izy noho ny asa tampoka ataony e. Zany hoe tsika isenao ihany zany mandeha. Zany a? Ie, zay fa mandana ataovy amin'izay izay tokony atao ry dezy a. Atoandro ihany ny andro. Dia zao? Hamariny tsara sao misy tsy ampy na adimy ny entana tokony entina ka ho sahirana antsika. Zay fa andeha hiomana vetivety a? Eny re tompoko, tsara fa na aloha ty madamy ty e. Izy roa damy mihitsy moa zany mpitsara hono ny asany. Mety olona ambony be ngamby zany mpitsara zany matoa izy mpanan-karena be ohatran'izao. Sarah mba ho tafaverina tokoa ireo tanin-drazako na tsy. Aza hitako ka tsy hita ilay taratasy nilazainy hoe ilainy iny. Angamba dia ho loza. Uza maty tena tena tsy mena mivadika atao andro ririnina le ranjaton-doza. Aiza ka tsy namelany tokoa raha tsy lasa no mivady sy mivavika. Nefa vera angaza efa ambolena kely tsy misy fotony iny. Na nenenako foana nresako tsokombakomba tamin'ny talo reny ka. Za koa ty toa adala. Aleo zany ho fa za raza mba tsongadzainy teo. Aleo reto kelikely reto sisa mikojakotsaina. Ty ary to mapilina niza koa ty tamin'ity re re olona. Somba mbola andranjato indray azy. Nefa to taka ntsizika. Ny azy taka menamena fa ty to taka maintimainty beko. Eo ajanona ny tamabelona madama. Io alohantsika eo le trano. Ay ve. Zay fa ataon'izany eo ataoko tamin'ny dedeza. Sa ve ekipan-janjato ihany zay hoe mety ho alina hatramin'io tamin'ny dedeza io koa zany. Aleo hoe mody nataonany eny. Tena ty tamin'ity kiala ranivy be taiparaky. Ohatray to ledezy. Dia izy ty vehivavy mihaja be miaraka amin'ity. Aleo aloha mody tsaitsy. Aleo mody misilelaka. Manahoana nareo? Ay very dezy ihany reto e. Manahoana madama? Tonga soa aty aminay madama kely a. Ie, misaotra dia tratra sokoa nareo. Mba misolelaka ery kiala tsy vaniny ty nefa be tsara vela ty tsy mamitosa. Ary to tsy samy tabataba tamiko akory. Miana trano madama angamba. Aleo andeha hamono an-tranoko amin'izay aloha ka.
Isy leviny eto amin'izay manomboko zao. Fa andro vao amin'ny firy zao mampody misady mamy. Loza ary tia. Fa misy inony? Loza ho a. Io indray nareo a tsy elazaina ny lazaina fa ka tonga ao angely edezy. Marina hoe zano a. Ao izy vao tonga ankeo mahitsiny. Misaotra an'Andriamanitra sika ary mama. Tonga ihany ilay nandrasana. Inona? Sady za io mila vola hikarakarako anjanako ny akanjo keliny sy ny pataloha kely hoe efa rovidrovitra daholo. Andao tonga dia hoe ry mama. Tapitapy aninona any? Aka volako. Sady avy ny karama angamba izy zao zany. Amony tena? Fa amony tena hoany e. Ka tsy mbola fantatsinjy dia tsy izy rery ny tonga ao. Fa iza koa? Ka misy vahivavy miaraka aminy aoko. Andray kosa tsy manaiky an'izany ary mama. Andeha aleoko an'izany ataoko malala ny anarako tsara. Dia aninona any? Anara-bahaka tena? Fa maninona? Olona farak'izay tena ambony ange izany vahivavy ao izany voasiny. Miaraka amin'ny tomobila maintimainty be. Fitafiny sy ny poziny amin'io ohatran'izay mivadina filoham-pirenena ireny. Sika sy andalitra ao ahoana tsara hoe ry mama? Zany ndano makanja teo afa-baraka sy gadra. Zay ary nenao takizay foana sy niditra tamin'ireny afera malotonao ireny. Aza hitako kolom-panjakana ny taraina ny tany izany dia tonga nampiasy. Sa ve vadiny? Tsy mino an'izany aloha e. Olona ohatran'ireny koa ve dia ireny ny vadiny? Mety hoe olom-panjakana araka ny voalazanao iny. Dia ahoana ny atao amin'izany ary mama? Tsy taitsy ndry fa mahita hevitra e. Hoe ahoana indray? Zao aleo hoe ny amin'ny ranjato. Mbola ranjato na dia efa nampinaniny aza. Ka zavatra samihafa anie izany voasiny. Izy koa aza ange vao saringitra amin'izao raha marina ny eritreritrintsika. Izy nefa manana olona ambony be da be. Aleo izy ndresahana sy tambatambazana hifanandina amin'iny madama iny. Tsy mahalany azy iny. Izany tsy manaiky an-dranjato raha eto an-tanàna. Zay kosa aloha dia marina. Ka mandana azy nareo makeny raha maraina vao maraina be dia mahaiza miresaka fa ho raisi-potsiny eto tsika menakavy. Eno Odio! Genona indray ny anao? Misy vaovao lehibe olazaiko aminao ranjato. Ampandrosoa aloha. Vaovao inona? Momba ny rahatezy re. Rahatezy hoe? Mandrosoara aloha e? Androso tokoa moa izany. Eny ary dia mahazo toerana anao? Misaotra. Dia ahoana tsara izany vaovao izany raha nivo? Ohatran'ny mahaliana. Na dia ireny aza nanaovanao dia tonga ihany ampita vaovao aminao fa zava-dehibe ho anao ty vaovao iray ity e. Ianao koa. Ifonana reny raha matoa. Ao fa omeko vola anao fa lazao izany vaovao izany e. Inona vaovao hitanao tany? Alevoka tia raha aloha le vola dia lazaiko le vaovao e. Le raha matoty koa le resy dia tena manahirana. Zay indray. Andraso vetivety ara fa tsy lavitra nge fa aty ihany e. Reny. Ilay tsara ary reny. Ary dia lazao amin'izay le vaovao fa maika eno ka. Zay akay misaotra aloha amin'reto vola reto e. Tsy izany ho afa zao. Tonga ao raha dezy.
ary miaraka amina madama manana tômôbila tsara tarehibe izay. Ahoana tsara? Ovina? Zano a maly ariva sabo tamin'ny 4 sasany teo. Dia anao inona teo? Dia izany olona miaraka amin'izany? Izay indray aloha tsy arako e, fa raha ny fijeriko an'ilay madama kely a dia ireny olona ambony fahaizana be ireny mihitsiny. Zany a? Izahay mianaka aza tao an-trano samin'ny eritreritsa hoe mety olo-mpanjakana be iny madama iny. Tsy ho vadin-draha dezy mahitsy mantsy. Dia mety ho iza re? Sa ve izay eritreretinareo mianak'izay? Asanako Aza hitako. Voaraiko izay fa mahazo mandeha amin'izay ianao e. Misaotra nampita izay vaovao izay. Eny ary Ranjato a, mahatoky anao izay fa tsy hampiotsina anao iny e. Dia misaotra tamin'ilay vola izay fa lasa. Eny ary. Dia ahoana izany le ty e? Sa ve mety fianakavianandraha dezy samy matano izany? Aleo raha angamba manafatra amin'ny mesenjiva dia ho hita eo ny atao a. Ahoana ry Dezy a? Hitanao sa tsy? Andrasanao fa vao mijery a madama. Raha tsy diso aho mantsy dia tato amin'ity vata iray ity no nahitako taratasy maromaro izay. Andraso aloha vao aina. Jereo miadana fa za mikorompaka e. Reto izao no ato. Hoe ty izao kopy a, dia ty fifanarahana fifampivarotana tany. Iny le namitany Ranjato aho iny. Ofa tany ny fahanarana kay novany le sonatra. Zahako moa hitanao fa tsy mahay mamaky teny dia tsy mahalala ninina mihitsy e. Zany a. Ary reto sasany reto hoe izy jereo tsara hoe sao mba ireo no izy. ao ary hoe ty koa izao a, fifanarahana fifampivarotan'omby. Dia reto sasany reto reto angamba no izy ry Dezy a. Hitanao? Ie. Atao mihitsy ny misy azy ko. Ao daholo izy rehetra fa jereo miadana e. Mino aho fa reto izy rehetra ka. Aleo tonga dia atokako toerana fa tena ilaintsika reto. Dia mety izy fanantenana tokoa ve miamiko ro madama? Eny avy hatrany. Reto ihany no nanan-kery fa ny ankoatr'izay dia hosoka daholo. Matrika ianao fa hiverina aminao daholo ny taninao e. Ary aleo aho hiantso amin'ny faly amin'izay fa mazava ny lalana. Allô? Allô, ahoana kia? Bonjour aloha e. Hoay tokoa marina. Bonjour ndry. Misy vaovao? Vaovao tsara lesy a. Fa ahoana e? Hita daholo ireo taratasy tanin'ny Dezy na somary sahirakirana kely azy izay vao nahita azy. Zany a? Tena tsara kosa izany ka. Ny aty koa efa milamina le misy tany Analavory. Hay kosa. Dia tongava aty ary alahy e. Tiako raha ela-mpitandro ny filaminana no anao famitorana fa tsy anjarako izany. Mangata fotsiny alalanao amin'ny lehibe anareo ao. Fianakaviako ilay victime hoe dia aleo mba izao no iandraikitra azy. Ay, okey ary. Dia makaiza sy makaiza ny lalana makanika. Rehefa tonga eo arivo mamy lahy dia atsoy aho fa omeko repera na tsy anaiko any. Okey akia, mety tsara izay e. Dia izay vaovao ratsy ry sety a. Dia ahoana ny atao fa tena vaky mihitsy ny lohako. Tsy tokony hampatahotra anao zany patron a. Ny zavatra ao angeka efa vitantsika ra-panjakana daholo e.
aleo avy eo atrehana raha tena izay tokoa no mety hitrange. Tena mahatoko tena mihitsy ange se izany aza vahoako mihitsy aloha ka mba ilamina saiko koa inona no antony tsy atahoran'se. Tsotra be zany monsieur Ranjato tokana ihany mety andreseny antsika dia ny fananany taratasy original andro tany rehetra zany ane finoko 100 fa tsy misy ary izay no nahatsara ny tsy fahaizan'le zalahy iny mamaky teny sy manoratra na sanatria nisy azy zany mety efa nifirany na nampiretany hafa satria tsy fantany akory. Azonao azoko ihany hitanao amin'izany nefa misy fanahina kely ihany ataoniko lazao hoe ka raha tahiny ary ka nana ny taratasy original lui dia ahoana indray no ataontsika sa tonga dia resitsika. Tsy misy resy tsy miady zany eto raha mahita hita izy tsy koa tsy atoro amin'izanyko homany matevitevina fotsiny volanao dia milamina io atao iny izany volo izany mahatsika an'ilay olana faharoa teo hoay zany tsy anaiky eo izy rehefa totofanao atapitrisany eo an'loany tena marina izany zay ho milamina saiko tsy taitsy ianao fa milamina io izy indray aza natobitsika rehefa be vinaniko zay mihitsy tena tsy nanenenako no niara-nisa taminao misy anjiva aza matahotra fa fantatro izay ataonao raha milamina io raharaha io misaotranao sahady rangany amin'izay fa zao ahoana zay mety isy convocation avy any amin'ny commune ho voaraintsika atoato raha tena mitombona daholo ny aya rehetra ka aoka ianao tsy ho taitaitra so hanimba zavatra raha matoby ny tanàna radio koa efaka amatsika mety mody cinéma atao fotsiny mantsy zany convocation zany azonao le izy azoko tsara ka iza le teorikala voasina loza ary neny fampiasan'ny commune ny tonga teo nanao inona retsy nanahitra nyity taratasy fiantsoana antsika ty zay ary ny tena nahareo daholo ny antony zaoko dia efa miomany ifanatrika mindramatobe ny tanàna zany raha pitso za kosa aloha tsy amony tena fa lazay koa mariny hoe ahoana hoe naprisianareo ako mpialaliko ty dia sa andriky ve nanitsika nany amin'ny mivahivavy iny ka zaiko dia ataoko hoe zany zanako rahakatra hiaraka aminareo any za ty teny eo ranony ty ndriky mihitsy nidedaka nitondra ny volan'le tesy tany tamin'ny marivo tany nefa tsy zay fa zao aloha ino nga moa tsy mora anaovana razy maly be ny tanàna antsika eo fa ahoana fiantsony avy aminy angety fa tsy avy amin'izany raha matola izainareo zany marina hoe io zareo ny anarany io aiza hoe zay vao azoko ny haiko fa ahoana tsy misy atao hoe nikala voasina na manay ambakany Ranjato iny be ny tanàna iny ohatry zao aminay mihitsy zany saotra an'Andriamanitra hitanao fa ty reny lazaiko taminao za aloha tena manaiky hita mihitsy nareo hoe efa tena matianina an'ilay sehatra dia mety inona tokoa zao no lazaindra matobe ny tanàna antsika aty ka fatapatatra se ihany ve motsiny mahataony fotsiny ho ahy io aleo fa ao sika mahita azy dia ho fantatro ny ataony ao eny ary ie tonga eto amin'ny commune sady tsika ty aleo eto ny fiarana ajanona ary tonga dia dondony ary fa efa tsara roa mihitsika ndry toilette izy izy indrindra
mahazo torana vetivety nareo fa mbola misy andrasana kely e. Fa nga te lala sa mpiasa ny kominina. Eny tompoko. Tsy manana tany volena tsony dia zao sisa ny asa atao e. Fa efa ao angara matobe ny tanàna. Eny tompoko. Efa ho izy fa efa miteny hoe miantso ao rehefa afaka miditra nareo dia miditra tsirairay hono. Ay kosa ndana lesy vao efa misy olona zany a mianaanatsy tsy meko karama ila raha zany mpampiasa an'lahy. Ledezy mandrosoa nareo telo mianaka. Manahoana daholo nareo? Manahoana daholo? Efa tonga daholo letsy zay fa ndana tena amin'izay matobe ny tanàna. Mbola mahamaika hono Ranjato hoe. Eny ary re tompoko. Ty fa nga lasa mpiasa ato izy iny. Iny tokoa? Ie, mpiasa vaovao atao ny kominina hono izy. Aiza kosa ary nivelomana hono nareo e. Isorana azy raha matobe ny tanàna mba nangoraka azoko. Zay aloha dia mariny. Fa efa ao ve hono za matobe ny tanàna? Ie, efa hono izy fa miantso hoe le bandiny rehefa apiditra antsika izy. Ay kosako. Mbola mamaika ihany mantsy ny tenako. Ny omby mbola tsisy mivoaka, ny kisoa mbola tsisy ny sakafo maraina fa aty aloha mivonjena. Ahoana le ty? Ranjato milaza maikasa ny namana hono aloha miditra voalohany. Vita zay vao miditra indray raha nivy mianaka. Mandroso tompoko. Salama tompoko. Dia tsara matobe ny tanàna no ato. Tompolisy. Mipetrapetrana reo lahy mianaka. Misaotra tompoko. Ny anaranao azafady. Za ve? Inona ary ty ataon'ny Ranjato ty le ty e? Ianao ange mitondroko eo e. Ay ve? Ranjato saonina Edouard tompoko. Ie, voaray. Ary nenao azafady. Ny vady tany Ranjivamanana manoloana anareo. Tonga aty araka le taratasy fiantsonana alefan'ny ramatobe ny tanàna. Ay, voaray. Fa aiza tokoa moa ramatobe ny tanàna tompoko? Ataonao inona izy? Tsy rarany tokoa ve tompoko raha manontany izany zay satria ny be ny tanàna no nampiantso anay tao ao anatin'ilay convocation. Bon, andrasy fa nazava aminareo ah. Voalohany aloha ny tenako no rary malala voanginy ireny. Pitsara no asako. Andrasy aloha finina no mahataitaitra andramose. Inona letsy dia ataon'ny Ranjato ty? Pitsara ny asako iaho teo ary miasa amina fikambanana miady amin'ny kolokolo koa. Io farany io moa no tena hijoroany eto ary nahafahanay nampiantso anareo. Efa mifanaraka izay sy mibe ny tanàna anareo fa izy no mampiantso anareo fa izay kosa no manadiady anareo. Zay lavo tena ho sendra mipatsaray tsy mivava Ranjato maro. Azafady raha matompo tsara. Ie. Dia inona moa zany ny idiranay amin'ilay zavatra ataonao azafady? Aza maika fa ho avy ihany tsika e. Io ataovy mifamitoranao inspekteur faly ah. Bon, voalohany aloha dia mitodika aminao fanontaniako Andriamantoa Ranjato sao. Eny tompoko. Ianao dia voalaza fa nisoloky sy nangalatra ny tanin-drazan-dramanambitana Désiré nantsoina hoe Dezy. Eky ianao ve zany sa lavinao? Tsy tompoko. Manana proof amin'izany ary ve ianao ka? Eny tompoko. Reto daholo ny taratasy taniko ary ara-dalàna daholo reto. Raha ny mahakasika ny tany Dezy indray tompoko dia novidiako ara-dalàna ary izy no nanoratra sy nanao soniny fanarahanay. Reo daholo ny taratasy rehetra raha tsy mihinanao sefa. Ay, voaray reto. Vao manomboka izy ty dia efa lainga sahady ny zavatra mbaranao aminay Andriamantoa Ranjato. Fa ahoana tompoko? Ianao milaza fa i Dezy no nanoratra ny fifanarahanareo. I Dezy angeka tsy mahay mamaky teny sy tsy mahay manoratra e.
tamin'ny fomba ahoana sy ahoana ny tsara soratra be tampoka atao. Tena mijoboka ingaran-jato rety tsy hafa nitsony io. Aleo samy miaron'ny rambony tsy ho tapaka amin'izay manomboka eto rangahy. Ahoana e, manontany anao ange ahy. Ka inona? Ka izy nampianariko nanoratra dia izaho nanosony tompoko, dia izahay nanosony, dia izahay nanosony. Mazava ny amin'iny. Ary ahoana kosa indray ary reto taratasy santoko reto e? Fa santoko ahoana tompoko? Tsy hitanareo nga io kasemena io dia misy sosony amin'ny be ny tanàna ireo. Voalohany aloha, rehefa tsy nitombona ny fifampivarotana dia sandoka daholo ireo. Faharoa, ira manambitana Désiré ange ka manana ny taratasy taniny orizinal le ireto daholy. Ary mbola misoratra amin'ny ratoboko labe nylaina fihavanana rainy daholo izy reto. Iny ary le fanapoziko lolo zany marina. Tsy mahateny ianao. Bon, izay ny momba anao fa mitodika aminao indray andre matoa vaditany. Vaditany ho ianao? Eny tompoko. Eny ary azonao aseho avy ny karatra mahavaditany am-perin'asanao. Eny tompoko. Ka ty tompoko. Milaza fa vaditany am-perin'asa ianao nefa ny daty ato azy efa tamin'ny 10 ny farany nanavaozana n'ity karatra ity. Hoay tokoa le ty tena iny indray tsy hitako marina. Ka ahoana ny fandehan'ity karatra ity? Ka somary sahirana kely ny ministera tompoko dia tsy nahavita nanavaon'ny karatra efa taona maro izay. Ay ve, mazava izay. Tsy misy tokony anontaniako anao intsony fa eny amin'ny fitsaranintsika miona. Mahazo mandeha nareo roalahy mianaka dia ampidiry ny manaraka ao. Fa hono a sefo? Fa inona indray e? Soa dia misy azo ifandaminana rangahy marina. Izay tokoa le saika voateneniko tompoko. Atao re izay mety fa amboarinay nareo e. Otinona ny lainareo. Dia tsy mienatra akory ve nareo miteny an'izany eto? Mahavelona anay ny asanay ry zalahy. Andao ianareo fa maika? Dia tena tsy misy hevitra mihitsy ve tompoko? Lasa ho a! Ay, mandrosoanareo e. Ny mama Mipetrapetrana telo mianaka. Fa milohan'izany aloha ramatoa misy mpanaripaka itsy amin'ny zoron-trano itsy dia aloha avy eo aloha miparakinao. Ay, azafady tompoko. Misaotra tompoko. misaotra. Fa ahoana? Angana avy eo nampiantso anay fa tsy ramatoa be ny tanàna. Manginy ianao a? Ay, eny ary. Anaranao fiaina azafady? Raha zanak'olona ny Sonirana tompoko. Ary ny anao madama kely? Raha zanak'olona ny Voasina tompoko. Bon, hono a ramatoa Sonirana. Ahoana tompoko? Ianao dia voalaza fa naraitsy kombakomba tamin'ny fisolokiana fananan-dramanambitana Désiré na Idésy. Ekenao ve zany? Le ranjato mihitsy ho any tena ratsy io. Mahita an'ity malala olona ity dia tsy laitra kisoka mihitsy. Niaza ngety neniko anareo e. Fa volo kely izay fotsiny no an'ny omboko. Tena nataony jafaka. Tsy nanaiky izy raha tsy nisoloana omby fa hainao ve ahoana e? Ny fanontaniako ny ilaiko valianao madama fa tsy mila tantara valamaty ah. Dia izay ho ataovy mandraingirangy mihitsy fa miseho azo in'ny ery izy eto an-tanàna. Madama, tsy andany andro aminao eto ekenao ve ho sa lavinao ny fisolokiana nataonao an'Désy? Ekeko ery mama, zavatra nataonao zany. Tsy mila mpisolo vava raha tsy any amin'ny fitsarana madama kely azafady. Tsy tompoko, tsy fidy no hafa
ny Andranjato aza ny tanindrazany ray manontolo ny lasany. Ianao io angeny resahako ety omeopirofo ary raha lavinao zany. Ka reny ange ka aramako ny lazavavao tamin'ny fotsiny tsy nangalatra fa Ranjato nanolotra reny. Zany hoe raha tsy mimeny azy zany reny dia kotony tsy mimeny Mbola misy dikany ve zany zavatra lazainao zany madama? Bon, any amin'ny fitsarana ianao mitantara bebe kokoa fa ampy aza mitodika aminao indray raha matoa kely voasana. Eny tompoko. Ty zany le zazakely mipetraka ty amina lalan'ny bakely io. Mifona aminareo tompoko fa naprisiandreny koa nanao andreny. Lainga an'izany fa izy aza nitsoratsoriny iny toy izany volany lehibe kely tamin'ny marivo ka misefo mangina ianao madama dia toy izy amin'izay ary ny fanazavanao raha matoa kely voasana. Dia izay efa lazaiko anareo toizay ny marina tompoko. Ireny koa ny tena fosotra ary nytereny fotsiny anao areny toetra ratsy ireny tamin'ny Dezy. Nitantarako anazy mantsy fa maniraka vady a Dezy dia izay nanararotany hifonana tompoko fa tsy hanao tsony tena fetsinareo ka. Fantatrareo fa bonaika sy tsy mahay ninino ny Dezy dia nanaovanareo tsindry azo lena. Mifona tompoko. Ary ahoana indray izany fifanarahana nataonareo sy izy any taratasy izany fa andao vola 10 mihitsy ho anao isam-bolana izy. Mifona tompoko. Mbola io mamanay ihany no tao ambadika ireny satria hoy izy hoe izay tsy manambaka ny Dezy no manenina fa nidoko tsika haka ny anjarantsika. Dia ahoana misy anjiva? Inona no tokony atao? Nareo mora miparadaka keliko. Na tokony ady aza ny tena tsy nisy azo natao tsony. Ka tena enjana be ny fijery le polisy tiako. Ila anaikitra mihitsy le tany. Ka tsy tokony miforitra izany nareo zao na ny tena koa aza resy tanteraka noho ny nataonao. Naninona zao ianao raha tsy namaly fotsiny fa tsy niteniteny foana toreny. Le ty tsy tamin'lahy marina ny toerana ka be vavy eo lahy. Aiko ka ela ty tena vatany efa lany daty. Ka ianao miseho azo karapilo eto amin'ity tanàna ity dia nampiariko ny mahazahako zao samy fotsika dia samy mijinjena fafiny rangaha. Tena tsy vaniny lahy. Tsy ny reny madinika nanaovanao tsindry azo lenireny rangaha zao ary mazaka. Lasa lahy midina amin'ny fiarako tsy mila latsony ka na mila koa azy lahy inona tsony no azony lahy atao eo any amponja andray mitafatafa. Lasa lahy lasa koa rangaha mibandy ary tadio fa misy todiny zavatra atao le nyjato maivandoa ary lahy mpisandoka pisoloky tsy vaniny ohatran'lahy ihany za. Fitsarana Andriamatora Anjatoson Edouard, ianao dia voapanga fa nisoloky ny tany rehetra izay niveloman-dramanambitana Désiré ary tsy izay ihany fa mbola nanao kolokolo tamin'ny mpiasan'ny komuna sy ny vaditany efa voaroka tamin'ny asany tamin'ny fanoratana tsokosoko izany tany izany. Ekenao ve izany? Ekeko tompoko. Andriamatora Njivamanana, ianao dia voapanga fa nanao kolokolo mba hanoratana tsokosoko ny tany izay tsy Andranjatoson akory ary tsy izay ihany koa fa mbola nisandoka ny anarana mahavady tany ianao kanefa ianao efa voaroka tamin'ny taona 14 ekenao ve fampiangananao? Eny Ramatofilo. Ramatora zanak'olona Nivisonerano, ianao dia voapanga fa niraitsy kombakomba tamin'ny Andranjatoson tamin'ny fangalarana ny fananandramanambitana Désiré ekenao ve fampiangananao? Tsy ekeko tompoko. Manana proof ve ianao? Io Désiré Ranjato fa volombelona tompoko.
tsy nisy idirako mihitsy ny raharahany zareo fa za nahita andratezina modika amin'ny fiaran-dranjato natonga ho voazaringitra tamin'izao raharaha zao. Moa adsoko ve tompoko nanambaran-dranjato marina na dia hoe nataon'ny karamako tamin'izany aza ny omby sy ny kisoa kely le tezy. Ahoana izany Andriamatoa Ranjatoson? Tsy marina izany tompoko, satria izy nefa nikendry ny biby fiompon-drateza taloha anisan'ny fipetranapetrany tamiko mianoa mantsy izany. Izay izy vao nanaiky laza tamiko ny vaovao fa itezina nanimba ny fiarako. Ahoana izany Ramatoa Sonerany? Ka efa ho lany kosa ve mipaiso akaty dia tsy mba haka ny anjarako a? Misintona ny fitsarana. Fitsarana. Araka ny didim-pitsarana laharana ohatraohatra enina bara ohatraohatra roapolo tsipika ohatra enina bara 12 bara 12:20. Rehefa nandinika ny fitsarana dia namoaka izao didy izao. Andriamatoa Ranjatoson Edouard dia voaheloka higadra 10 taona hatramin'ny maizina ary mandoa onitra 30 tapitrisa ariary noho ny raharaha fisolokiana sy kolikoly ary ny tsindrazo lena nataony tamin-dramanambitana Désiré sazy miatra. Sendra mipatraretso ny vava ty 10 taona be izao. Ndray gaile ty. Andriamatoa Ranjivamanana dia voaheloka higadra 9 taona hatramin'ny maizina ary mandoa onitra 10 tapitrisa ariary noho ny raharaha kolikoly sy ny fisandohana ho faditany izay nataony sazy miatra. Andriamanitro very tahaka izay rangamba nandeha tamin'ny fahamarinana ihany ka izao afa baraka ny tena. 9 taona hatramin'ny maizina marina raha mba ho vitako izany. Andriamanitro. Ramatoa Razakason Maria izay be ny tanàna dia voaheloka higadra 15 taona hatramin'ny maizina ary mandoa onitra 20 tapitrisa ariary noho ny firaisan'ny tsikombakomba tamin'ny fisolokiana ny tany Ramanambitana Désiré ary ny nampiasan'ny fahefana teo an-tanany sy ny kasiham-panjakana nanaovanareo taratasy sandoka sazy miatra. Manginy Ramatoa Zanakolona Nivo Sonerana, ianao dia voaheloka higadra 3 taona hatramin'ny maizina ary mandoa onitra 3 tapitrisa ariary noho ny raharaha kolikoly sy ny fanambakana nataonao Andramanambitana Désiré sazy miatra. Njeikako andraneniko inona re ty re razako Andriamanitro. Ramatoa kely Zanakolona Nivo Voasina, ianao dia voaheloka higadra 9 mbolana hatramin'ny maizina ary mandoa onitra 2 tapitrisa ariary noho ny fanambakana nataonao Andramanambitana Désiré. Andriamanitro sazy miantony. Hoe misaotra e. Mikatina ny fitsarana. Tafaverina aminao somatsara reto ny taninao dia izy misaoran'Andriamanitra fa izy ny nampandresy anao. Dia misaotra indrindra re madama, lehibe loatra tokoa ny vitanao tamiko e. Inona re ny avaloko anao e? Tsy mitady tambiny aho ka izay fonao dia raisiko ampitiavana. Dia hono ho inona ny zavatra mba azonao ntsoahana tamin'izay fiainan-dasanao izay? Ny azoko ntsoahana ve? Ie. Be dehibe ny zavatra azo ambara tamin'ireny toy ny hoe misy farany daholo ny zavatra rehetra. Ao koa ny hoe ny ratsy atao loza miantona fa ny soa atao levenam-boly no marina tsy mba maty sy ny sisa fa ny hitako lesiko tamin'ny fiainana koa dia ny tsy fahaizako taratasy koa.
tena ilaina ny mianatra madama. Mariny. Marina daholo izany. Afaka misioka malalaka amin'izay ianao fa tafavoaka ny ala. Marina izany. Ary spekitera ilay teo lasa izy. Nisy ny andro vao maraina be teo izy dia efa lasa. Ianao mbola tany an-tsaha iny. Zany a? Ie. Tena misaotra ary zareo tena misaotra fa zava-dehibe amiko loatra izao. Ny farana teo nitsindry azo lena-pahazo anay aty ambany ravika azo aty. Iny Ranjato iny mantsy ny tenina fohy be. Zany? Dia ahoana izany? Hijanona aty ianao sa andeha ho any aminay? Aleo angamba hanasosiana be vonin-tany keto amin'izay ry madama. Mifamangy fotsiny sika raha misy ny fotoany. Efa hitanareo koa ty ny tranoko ka dia tongava. Mivoanareo foana ny varavarako. Dia mba hita aty koa raha misehanao mba haka rivotrivotra. Ohatray, fa tao miseto be madama. Tsisy ninina ka. Andao za mba hoento mandehandeha any an-tsahandra afaka ianao. Raha pitsy mantsy dia hiverina any an-tanàna indraiko. Eny tokoa. Andao ary. Ndao? Sika dia mba maka ravitoto. Tafaverina soma tsara tamiko ihany ny fananako la. Sendra ny nahinao izy mariny Ranjato. Any amponja no manisa tony. Dia mbola sahanao kolikoly ihany varena dia efa any azy. Sofa teo madama voangy sy ny spekitera fa ratsy izany angamba dia tsy haiko izay niafarako. Loza ny onako tamin'ny zareo nefa mitera-boka tsoa ihany izany. Tena lalina ny tantara. Ny tsy mbadimbadika amin'ny fiainana. Saingy ny marina dia mariny foana. Tsy matana ovinana dia mbetika aza manjaka tokana ny tsindry azo lena. Tsotra dia tsotra ihany ny teniko hoe. Aza manao toly andevolana hita fotsim-bary ka tsy hitsinjo ny farany. Na toly jamba amin'ny fampitantana ka any akady ny afarany. Fa manaova toy ny famindrana tana ka todina ny afara ary banjenina koa no avy. Ny mahay mamindra mantsy tsy misy toniny akoho fa raha tody zafa solafaka ihany. Manaka tao tsy misy toan'ny Ranjato fa rehefa tratra ny marina midoboka ny amponja ihany. Mizora amin'ny lalana mahitsy ny marina, ny rarina. Fa izany no raha mpandrosoana tokony foeto gasikary. Fa dio ny kolokolo izay fahavalo-mpandrosoana ary sahino no ohatra ny tsindry azo lena taon'ny hafa. Natolotry ny radio fivoarana ho anareo teo ny fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Tsindry azo lena. Nosorata ny vahatra na saina. Tsy ferana iray ihany. Jean Ferdinand, Fandrabe Arvony, Dimbra Samuel. Niaraka tamin'ny Onjalalaina sy Asina ary Sarbidy Stella no nanome aina ny tantara. Nandray ny feo. Miary. Nanatotosa sy mikirakira ny lafiny ara-teknika. Vahatra. Tsindry azo lena.